Pangala bato reo e. Tsy fanajana olona zao e. Tsisy dikantsika zany fa loatra miresaka aminy e. Raha misy dikany zay dia atsofoka any an-trano fa tsy avely eto e. Le solitena anay ny ilainy miresaka any dia vita e. Solitena fotsiny ilainay fa zay tsy hitsofoka any. Zay ka ny mba zavatsy e. Solitena ny ilainy makany dia vita fa tsy mila resaka lavakasa. Sao dia zao. Asio dikany an'ilay olona anay e. Hipetraka ampilamina zay fa sy solitena anay makao dia mifampiresaka amin'ny fa lasa tsy asianareo dikany le solitena anay e. Zay ny manana lehibe reo e. Tsy fanajana olona zany fa dia gasy. Asio le katanara ka fa zao le teny filoham-pirenena asio katana zao. Fa aoka kosa dia apetra fa filaminana namovatsika an'izy ary olona voafehy reo e. Olona ao anaty rafitra mazavy reo. Olona ao anaty rafitra mazavy reo Viene le rapta che demandare insieme a sé. Io posso Sammanane taitatsika tsika faraka ny lamina efa napetraka atsika hatramin'izay dia hoe misy solitena anankitelo a zay efa nitendentsika efa misy mifampisana. Jornalista.
La question à poser, le mano uniforme authentique. Acha natin na Elena Lepano kasi. Dole pano kasi miala fotsiny izy aloha satria zay tolona ny raha nanatantety hoe antajoelona sy miforongony aloha miala daholo dia miala ianao zay fotsiny tahoana ny tsilanao zay miala fotsiny dia zay tanjo ara ihany tsika miala dia miala mane transport koa zay manana amin'ny marary anay koa zay tsy mety aloha izy dia miala ianao zay le izy zay transport fa manana amin'ny marary anay zay misansanay lasa mpamfaina lasa mpamfaina isataony lasa miaho papana forera mitrao misy patana 5 alina sy 1 hetsy isanandro vola tsy maintsy aloha aizany nanany transport am'zany lasa natao fangalam-bola ny transport zany anisan'ny fitantanana tsy mety zany satria no papana loatsy nefa ny mpanao izy ty ny tomobile tsy manara-dalàna ny mpanao asa fitaterana tsy manara-dalàna nefa tsy enjena tsy atao ina fa omena vahana zany zao anisan'ny mamparary anay amin'ny transport ana zay ny jorona eto ka io koa moa fa teny tolona ny raha ananana hoe miala daholy aloha zay miandro rajoelona sy miforongony dia tokony atsapatena zany hoe mila miala daholy fa tsy any président filotana reke mametra am-pialany fa re mbola tiany olona ianao hitany olona foana zany ny ametrahananao eo ny fitakina aloha zany araky mitolona zay nataony zay sy mpanao politika sy mpanao maro dia hoe miala daholy aloha manomboka hatrany amin'ny andriamatoa andro rajoelona sy miforongony
fahafanivana rafitra dia tokony hametaka an'izay daholo aloha zany tsika rehetrarehetra zany zay mitantana sy mitondra teo mety misy ny nanao ny tsara mety misy ny nanao ny ratsy fa rehefa zay aloha dia miala daholo fa raha mbola tian'olona ianao dia miverina aminay zao ohatra raisiko hoe amin'ny transport zay zao dia manana olana inona le olana diso no papana loatra zany a nietra alaina aminay eo amin'ny resaka ohatra zany hoe sazy famonjana zany eny anosy-patrana 5,000 sy 1 hetsy isan'andro tsy maintsy aloha zay tôbila satraka miditra fory reny zany zavatra zany efa mifampiresahana tato hoe mba sy fiananana mba sy voana fa tsy mety io nefa ziry foana izy hatramin'izao lisansa taloha ho an'ny zay mampiasa tômôbila fitaterana mamay-poana fa tsy izany hofainisa-taona zany lisansa misy mandeha hatrany amin'ny ray tapitrisa misy mandeha hatrany amin'ny ray hetsy mahery isa-taona nefa betsaka zao raha tadidinareo reo sehatra ohatra fotsiny maka ohatra tsy maka fahavalo misy WWT misy nina manao setra fitaterana manahoana ny fidiran'ireny eto zany rehetrarehetra zany misy makarany fitaterana izay ny zavatra amin'ny hoe takina zany amin'izao hoe fanivana hatrany amin'ny fotony aloha mila jerevana mihitsy hatrany amin'ny fotony hoe ahoana ty olona any mba ialana an'le kolokolo satria ianao nge raha ohatra ka eo pampanoatra zao tsy maintsy ho avona ny risorisy aloha zany zay amboana zao dia maloha ilamo ary ianao rehefa raha vao tsy mandoha zay dia tsindrino zareo hoe tane fa 5,000 sy 1 hetsy vao mitsara hiatso amin'ny nosy-patsana dia tsy maintsy eo ianao da zay ny antony hoe aloha anisy fanivana satria zay ny takiny mpitolona teto da tonga zao fitondrana mijoro zao mila fanivantsika zany a dia matsapa-tena fotsiny hoe tokony hiala aloha zany madamy be ny tanàna Antananarivo fa raha mbola tiany vahoaka izy dia miverina ihany fa fifty mbola teteza mihitsy mbola izy ny élection afaka miverina ianao fa tsy andeha amin'izao fa fambaraka ohatra zao hoe takiny olona mihitsy aloha hiala vao hiala zay zany tatitra mihitsy aho zay tatitra tatitra fa tsy metiko amin'io ao fa zay mpitatitra rehetra dia matsaro marary a vao nisy fivoriana vao natao vainga natao amin'ny maki fantatsy nareo mpanao gazety zany marary anay mpitatitra ny tsy mifanahaka amin'ny zavatra tokony misy zany ny lalàna misy eto zany efa mila tokony avozana sy ny andro dia mila rafitra mivatra any amin'ny fotony zany zay